Hanolotra ny araba finaritra tomboky lasy tomboky vavy tonga soa atao anaty fandarana sahila so indray amin'ity alarobia alina fotoana ifanomezanao amin'ny tenako Lili Rafahalasy ny namana mpanolotsaina Clémence Rarinirina. Iaraka atao anatin'ny fandarantsika ao anatin'ny iraira eo ary maro be ny zavatra resahana anisan'ny mampiavaka sy ahafantaranao ny fandarana hatramin'izay ny firesahana ireo vaovao mafana eo amin'ny sehatra politika sy ny raharaham-pirenena ka dia manasanao anjohy hatrany na ny eto amin'ny fahitalavitra izany na ny amin'ny onjapeo 95.4 FM. Miaraba Clémence tonga soa atao anaty fandarana indray. Mirabanao ihany koa namana Lili Rafarala dia asaiko toraka izany ihany koa ianareo izay manaraka an'ity fandarana eto amin'ny MPS ity tsy saraka aminay mandrapatapitra izao fandarana sahila zao amin'ity alarobia alina ity. Anahoana no endriky ny fandarana androany Clémence Rarinirina toy ny mazatra ndray vahiny sika amin'ny rahavavy rehefa avy eo hitondra amintsika ny fomba fahitana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny fa mialohan'izay dia anaraka ity fanadihadiana anankiray ity sika fanadihadiana izay nitanterahan'ny mpanao gazety eo anivon'ny Real TV moa izy ity omaly raha tsy diso ary mitantara indrindra ireo atao hoe tranga mahavariana mahagaga ve ireo scandale zay angamba no azontsika azy kokoa ireo scandale na ireo tranga atao hoe mampiteraka resa be teto amin'ny firenena nataony teo anivon'ny fitondram-panjakana. Reportage ny Real TV ny 20 septembre 2022 izay no arahantsika dia orinjantsika iverina eto sady andray ny vahiny avy hatrany. Ny rara volamena 7.5 kilao tratra tao Afrika Atsimo ny 3 Desambra 2022 no nanokatra ny fotoana ny skandale mahakasika ny fitondran'ny Flo Andry Rajoelina. Taorin'io dia nipoaka ny rara Apollo 21 ny 20 Jolay 2022 izay voalaza fa fikasana hamono ny filoham-pirenena. Nanomboka teo amin'ny fananganana ny gouvernemanta fahaefatra ny Prime Ministra Tsay Christian ny 15 Aogositra 2022 kosa avy eo no nivoahan'ny dossier mahakasika ny mpiambana ao amin'ny gouvernemanta manokana sy mahakasika ny olon'ny fitondrana amin'ny ankapobeny ary sy mitsahatra izany tato anatin'ny herintaona mahery. Ny ministra ny Arenakibontany Brice Randrenasolo no lasibatra voalohany izay tsy maintsy nametra-pialana ny 17 Aogositra 2022 izany hoe 4 andro monja taoriny nanendrena azy tao amin'ny gouvernemanta. Taorin'io dia nifanesy nivoaka ny dosien'ireo ministra voavoatendry ka tsy afabila tamin'izany ministra ny fanatanjahantena Mohamed Ali Awel izay nisy dosie mikasika ny raharaham-pitsarana azy nivoaka. Ny ministra ny rano Adrien Ladislas voalaza fa nanodikodimbola teo anivon'ny BAD. Ny ministra ny mponina Princesse Sophie Lira izay namoahan'ny olona ny sariny nanao klip taloha. Taorin'izay ny 9 Septembra 2022 dia ny raharaha fitifirana ny mpanankato Monsieur Saïd izay nahavoasarinitra ny ministra ny serasera Lalatiny Rakotondrazafy sy ny vadiny no nandoto tanteraka ny sariny fitondram-panjakana. Ny 20 Desambra 2022 dia nisy indray ny raharaha volamena 7.70 kilao navoaka antsokosoko teto Madagasikara tratra tao Komoro. Ny 19 Janoary 2022 indray dia nioronampeo nisy ny feon'ny ministra ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina feno teny ratsy vararaka indray no niparitaka teny tambazotra tsirasera. Ny 3 Febroary 2023 ny ministra ny fitsarana Imbikeri Laza no nahita faisana tamin'ny fipoahan'ny raharaha oronampeo miendrika kolikoly izay misy fakana vola 2 miliary no niresaka volamena. Voatery nametra-pialana moa i Imbikeri Laza ny 20 Febroary 2022. Ny 7 Martsa 2023 indray dia nipoaka ny raharaha valizy misy kodiarana na valizy roulette izay nampifandona nampahibe maso ny ministra ny fitaterana Tinuka Roberto sy ny ministra ny fizahantany Joël Randriamandranoto. Nampiazakazaka ny fanovanan'ny gouvernemanta moa ity raharaha valizy roulette ity ka ny 16 Martsa 2023 no niroso tamin'ny fanesorana ministra vitsivitsy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Prime Ministra Tsay Christian. Vao nipetraka nefa ny gouvernemanta vaovao dia nipoaka indray ny raharaha fahaverezana volamena 7.7 kilao tao amin'ny ministera ny Arenakibontany ary voatonona tao anatin'izany ny ministra ny rano amin'izao fotoana fidiny avoravokatra. Nandritra ny fifamindram-pahefana no tanterahana tao amin'ny ministera ny Arenakibontany ny voalohan'ny volana Jona 2023 no nahitana ny fanjavonana ireo volamena 7.7 kilao ireo. Ny 7 Septembra 2023 lasa teo indray no nivoaka ny raharaha volamena 7.10 kilao tratra teny Ivato izay voalaza fa mbola ny ministra ny rano fidiny avoravokatra ihany koa. Ary farany moa vao omaly alatsinainy 9 Septembra no voatonona tamin'ny raharaha fanapohana solika ny ministra ny mponina Sophie Lira Prinsia.
misy tokoa ny fioaram-pefina skandala tena ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny mpikambana anatin'ny governemanta saingy misy ihany koa ny dosie avoakan'olo tokana anatin'ny governemanta mahakasika amin'ireo ministra sasantsasany amin'izao fotoan'izao tsy ny ministra ihany moa no voakasika ny skandala isan-karazany ao anatin'izao fitondrana fa voatsela ihany koa ny sy raha mafana mahakasika ny gouvernoura ny faritra laotra mangora izay nesorina tamin'ny toerany ny raha mahakasika ny talen'ny kabinetra ny faritra melaky ary ny raha tany na voatonina ny gouvernoura na Nalamanga ery Rasoamaromaka vao ny farany herinandro teo koa no nipoaka ny raharaha prefet ny Bongolava mbola ny ministra ny serasera hatrany no ao ambadika ity raharaha farany ity hoy Mairlanto Manandafy mandeha moa ny ady hevitra raha misy fandraisana mitombana isaky ny enim-bolana izay tokony ataon'ny filohampirenena ka mety ho tonga amin'ny fanovana gouvernemanta no mahatonga ny ady an-trano ao anatiny voaka ty ivelany tahaka izao na izany azanefa hita fa ny firafitry ny gouvernemanta amin'izao fotoan'izao izay tsy ahitana fa tsy mpitolona vitsivitsy monja no mahatonga atezerana na frustration eo amin'ireo samy ao anatin'ny fitondrana iny fanadiadiny iny izay hampatsahivina trano fa notsongaina atao anatin'ny fampalalam-baovao ny Real TV no entsika iangana amin'ity alina ity ao anatin'ny resadresaka izay irahantsika amin'ny vahiny mirabanao nambinina raha hery mampianina ianao moa dia aflohan'ny UBRM na ny Union de base pour la révolution de Madagascar mirabanao tonga soa atao anatin'ny fandarana sahila zao amin'ity alina ity fa ararotiko avy hatrany sady tia metraka fanontaniana avy hatrany namana nambinina mialohan'ny resantsika le resaka skandala teo araka le voaresaka atao anatin'ny fanadiadiny iny tia metraka fanontaniana aminao ny amin'ny hoe ianao dia isan'ny tazana ihany koa atao anatin'ny gasileo isan'ireo mpitarika mandeha ny resabe ny anaty tambajotra tserasera ny amin'ny hoe ombay mitady ireo mpitarika ny gasileo ianao moa hita foana maneho hevitra enenivy hainao manjery samihafa fa raha kiki ohatra zao dia tena tsy hita tableau ialako tsiny le firesahana an'le izy satria dia ohatrohatran'izay mihitsy ny faneho-kevitra ataon'ny olona na tambajotra tserasera nanahoana ny gasileo inona ny toyany rava ve manahoana mikasika an'izay mialohan'ny amaliko ny fanontanianao angamba dia miarabanareo miravavy aloha mamerina ny fiarabana ary miaraba ny vahoaka tsy vaky volo zay manaraka zao fandaharana sahilasy zao satria hatramin'ny androany dia isorana ianareo miravavy mbola mbola mijoro mbola miteny mbola masamiantso indrindrandrindra anay le masama ny hevitra dia le fandaharana sahy mihitsy no tena antony iakarana eto avy hatrany dia ovaliko ny fanontanianao hoe tazana tao anivon'ny vovonana gasileo nefany aiza ho aiza inona hanao inona mbola misy toyany ve dia ny tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy dia hoe ny gasileo na mbola tsy teo aza ilay artiste antonononao teo andao atao hoe artiste Andriamato Rakiki filohan'ny fikambanana Gemafizy na ny gasy maintso fijery za filohan'ny fikambanana UBRM Union de base pour la révolution de Madagascar association maromaro no nivondrona nanangana n'ilay vovonana gasileo zany hoe ny fitambaranay rehetra leo teny anivo fiarahamonina no nananganana sy namondronana ny foto-kevitra rehetra hoe andao andonda tabatra entana anehoana fa tsy zaka intsony izao zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao koa ankehitriny raha hitan'ny vahoaka hoe somaro mangina no andraisan'ny olona azy dia hoy zahay hoe ny fanontaniana hoe tao anatina firy volana moa no ny foronanay no ilazana fa mangina sahady ve ny gasileo fa raha manontany olona iray ianareo anatin'ny vovonana gasileo hoe nakaizy rakotona nakaizy rahabe na avy hatrany aza dehibe dabe ny telefona miantso isan'andro hoe fa nakaizy rakiki dia ny fanontaniana dia hoe za mpanao politika fa rakiki artiste fa ao anatin'ny vovonana gasileo dia ivondrona ny tanora rehetra avy am'sehatra samihafa ny tikambara am'zany zany hoe ny vovonana gasileo zany raha androany no asiana resaka dia ao ihany tsy maty akory fa mbola miketrika fa tsy lay matory aza miketrika mahandro eo ampandrahoana tsara zany hoe ny fahitana mety efa ho masaka ve lohanomby tsy ho ela fa ny androany aloha ny amaliko anao hoe nakaizy rakikia be loatra mantsy le fanontaniana dia oza hoe za mpanao politika fa izy artiste be dia be ny mety tourné ataony fa ny tena mampanao politika dia tsy maintsy mijanona mandrakariva amina hainao manjery toy izao miteny mampafantatra ny vahoaka malagasy hoe tena mbola misy leo aho tena mbola misy tanora vonona sy mijoro ao ananinanao fa kosa jereo amin'ilay fahavononany ny tsirairay indrindrandrindra manangana sy mivondrana anatin'ireny vovonany ireny fa raha zana ambinina rehery mampianina hatramin'ny androany dia masamy teny amin'ny vahoaka malagasy hoe mandra-patonga zay hisiny ny fifidianana manaraka eo dia efa misy ady na komba na zavatra efa nitrasenay avy amin'ny UBRM satria ny UBRM Union de base pour la révolution de Madagascar androany
no iakarako eto zany hoe zany révolution zany de ilay tsy manaiky intsony anareo karaza tsikandal mbola metram-panontaniana moa ianareo fa hoe ny antom-pisiko eto androany de anazavany hoe izahay UBRM ane na mbola tsy nisy ny fivonana ny vondrona tsy aroa no efa nasanany eo hevitra tamina hainy vakijery ny vahoaka malagasy mahafantatra an'izany ka androany zay aloha masamiteny hoe mbola tsy niala ny UBRM fa eo ihany eo akaikinao vahoaka eo miteny masa mamaky bantsilana amina fomba mety ho mafimafy ve fanehoan-kevitra ary efa eo ampanomanana ihany koa ny UBRM amin'ny continuité ny zavatra nytenena tamina hainao manjera vavy anankiray voatselany hoe nisy an'io tsy ekenay de rehefa anteny zay resantsika eo ny mikasika an'izay resaka senisation fifidianana mbola resantsika lavalava mikasika an'izay rehefa avy eo namananambinina fa araka ny tenenao teo le resaka scandale moa no nentintsika ny santarana ny fandaharana reny ny zavatra misy zany mampalaza ratsy an'ity fitondrana ity raha reny scandale reny manokana inona raha ny hevitra ao no mahatonga ny hoe tsy mety misy fiafarany satria raha le fanadihadiana teo zao de tena lava de lava voaresaka daholo na ny gouvernora na ny ministra na ny olom-botendry maro samihafa inona ny tena mahatonga n'izy ity tsy mety misy fiafarana hatramintsika mitena za UBRM zany ny union de base efa ela no nteny hoe faratampony amin'ny fahaizan'izao fitondrana zao mitatana firenena no hitantanany ny firenena androany tsy ray volana na roa volana fefa tamin'ny herintaona no taona lasa no efa niteny an'izany zay vao nivon'ny UBRM hoe faratampony amin'ny fahaizanareo mitantana firenena ity kanefa ny mangataka anareo mila manda mila an'izao mbola meritratry ny verina ny tena antony no mahatonga an'izany de zao tsy nisy na de anankiray niomana ny hitondra fa saika natosiky ny fananana namana tao anatin'ny fitondrana natosiky ny fananana vola hividianana seza tany ambadibadika tany natosiky ny hoe ianina sakaizany ianina de tsy maintsy ho apetraka atsy na apetraka atsy zany no tena olana eto hany ka lasa tsy manana n'ilay traikefa entina mitarika entina mitantana n'ilay firenena fa lasa manao karazana vedetisme ve na manao karazana fitiavatena fotsiny hoe rehefa tonga eo de hitady vola raha tsy teny zao hoe ny tena resaka mamay be zany na actualité misy de io resaka solika io satria ny tena victime rehefa tonga teny amin'ny mpanamboatra fiara de hoe solika amin'ny tampoka vidinareo kaya le solika vidiny eny amin'ny tombon-dasantsy io zay tsy mba mividy solika eny amin'ny elakelan-trano fa eny amin'ny pompe eny amin'ny pompiste eny amin'ny na zay galana shell total ividiananay daholo reo hay zany io solika io solika amin'ny tampoka fa ny mahagaga sy mahavarina nefany de tsy nisy na de hoe ilay mpanao serana gazoil sy lasantsy eny anelakelan-trano no mba nisy na tratrarana hoe io fa misy gazoil ratsiratsy tatsy fa ny anarana voatontonona sy miseho amina hainy vakijery za tsy andainga dia ministra tompony andraikitra izay mpiany vahoaka malagasy ministra ve no mahasamanao zany raha ohatra ka tena nanao an'izany izy engane mba tsy ho marina ny filazana fa atodomikotrika sy miketrika ny avy eo anivon'ny ministera ny mponina satria tena nisa ministra pia voalohany indrindra ny vahoaka malagasy io ministera io ka izany no itenenana hoe somaro ny tsy avy tany izareo an'izao fitondrana izao zany mahatonga an'izao olana verimberiny zao ny scandale verimberiny zao dia ny fitondrana firenena de ampitoviko am'ilay hoe fary rehefa ny lohany iny matsantso de matsantso mety atsantsotrany amin'ny vodiny na tsy fantatra zany hoe lefa le lohany mihitsy no hita fa tsy mavita intsony mba tsy tenenana mivantana hoe mampalahelo aza no mahita hoe ny filoham-pirenena tsika zay sahanay avy eo amin'ny union de base ny miteny an'izany hoe mandeha manao visite de courtoisie na mandeha amin'ny fomba manetriketrika ampahafantarina ny be sy ny maro fa lasa tany namangy fahoriana ny mpanjaka Elisabeta II amina UBRM manandanja aminay kokoa raha nandeha nidina tany Akazobe ny filoham-pirenena tamin'ireny faty olona tao Akazobe voatsela ny tatsikongo ka hoy zay aminao vahoaka malagasy hoe izany ny fomba nitatana nreto mpitondra fanjakana reto ny firenentsika androany izany no mahatonga an'io olana io satria ny ohatra voalohany indrindra azy manome modely ratsy ho an'ny mpiara-miasa aminy ka aminay aloha efa tsy izy tsony ny fomba hitantanany ny firenena aminay aloha no mahatonga an'io olana verimberina io dia ny faratapony no mampianatra azy
ia zavatra tsikarotro fotsiny mahakasika an'le resaka solika zay efa ndresahanao teo dia ny hoe ny zavatra tao anatin'ity fiakaran'ny solika ty zany misy fotoana mividy solika ianao dia efa fantatrao ny tany vokatra le fiakarana hoe solika tahaka izao no mahatonga anao amin'ny toerana anankiray fa dia tena hoe miainana mihitsy zany le traikefa hoe mitovy amin'iny ny fatran'ny solika alefanao a fa dia tsy ampiatsasaky ny lalana ny vita dia gaga ianao hoe fa ahoana no tapitra le izy ka mbola miandro ny toenindra raha iny tsika fa hiditra amin'ny fantaniana manaraka satria betsaka ny tiana ianontaniana isan'ny vaovao mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa nambinina ny fandrohitana misy eo amin'ny governoran'ny Bonglava sy ny préfet Antsirony Mandidy ary nisy ny fifamaliana teo amin'ny syndicat Sinady sy ny ministry ny serasera raha jerena ny roy izay mampifamatotra andreo trango ireo dia hoe antso-jay atao amin'ny olom-boatendry ny voalohany zany amin'ny préfet ary ny faharoa amin'ny lehibe ny distrika dia tsy izy akory fa ny lehibe ny distrika ny Kongo zany efa tsy totentsony eo anatrehan'ny olom-boatendry ve zany ny fanjakana sa ahoana no andikanao ianao manokana avy eo amin'ny UBRM andreto trangany seho tany amin'ny faritra roa samihafa teto Madagasikara ireto raha Bonglava aloha dia somaro manahirana hoe rehefa iza no mamoaka azy eny amin'ny tambazotra-tserasera dia fatohany be sy ny maro fa rehefa iza no mamoaka azy dia hodina tsy misy na hodina tsy resahana fa androany aloha ny fantatra dia hoe Andriamatoa mialatsiny zoko be izy tononoko hoe Andriamatoa Paolo no tena hita mivoya sy mametraka na tonga an'ilay discussion zany amin'izao hoe lasa fatoka ao ny olona rehetra androany dia ny fanontaniana apetraka voaloha hoe tandrify velo le olona ho crédible le mamoaka an'ilay vaovao satria ohatra mba fatapatatra ihany koa na nizotra nalehany ary hoe tatsy izy dia vao nakato fa ny fantatra aloha sy ny fomba fijerinay vao amin'ny union de base dia hoe raha iny faritra Bonglava iny efa tsy hoe la mantsy dia efa ho tapitra ny mandat raha vita mandat aza moa mbola fiteninay zay hoe raha vita mandat efa tsy hoe la dia ho tapitra ny mandat efa manomboka manomana toerainy tsirairay ka manomboka misehoseho mampafantatra amin'ny vahoaka fa hoe zahay dia efa io fa ho avy any aminareo amin'izay dia olona napetraka ny préfet zany anie tonga amina toerana anankiray poste nominatif zany Rizo Miravavy matoa izy tonga amina toerana zany mpisaika ao anatin'ny fitondrana ihany izy zany miaraka piray petsapetsa ao satria raha ny administrateur eto a Madagasikara zavotany fa matoa aloha raha vitsivitsy maromaro ony nahazo andreny toerana olona manam-pahaizana ambony reny préfecture zany dia nanana fifandraisana akaiky aloha amina olona ao ambonimbony ao fa ny mahagaga nefa androany dia olona avy ao andapa ihany koa olona avy ao fitondrana ihany koa no mini mandetika mini mandoto aza indraindray hoe tena zao mihitsy ny scandale ataon'io olom-boatendry io atao amin'ny toerana io ko satria ve efa tsy mety itsony mety ho fiara-miasa ambadika na mety misy tsindry atao any ka mety namalibontana ohatra zay moa tsy tany atoerany fa ny fandikanay sy ny fahitanay aza avy ety ivelany dia ny hoe mety efa tsy nanaraka intsony ny toromarika baiko midina ve ka nanao ny asa mahitsy miverina amin'ny vahoaka dia hitadiavana fomba entana androtona satria hoe hanomana toerain hanomana ny 2023 na 2024 engane mba tsisy ny ayatsy havanana hoe nisy ministra nametra-pelana tao anatin'ny gouvernementa satria hanomana fifidianana hirotsaka filoha-pirenena mba azahoana kota ana ministra indray na hoe isy ministra hametra-pelana na misy ministra manomana mody mba miseho amin'ny vahoaka fa miaro vahoaka fa hanomana fifidianana solombavam-bahoaka na ministra hiverina ho solombavam-bahoaka engane mba tsy ho zay ayatsy havanan'izay no zavatra iseho fa ny zavatra misy androany dia hoe vitana olona vitsivitsy ireo fotsiny ve ity fireneny ity ireo olona matetika mamerikeloka ireo foana no resahany eto amin'ny tany sy firenena malagasy ka hoy zay hoe tandrify angamba ny fotoana tokony hitsanganany vahoaka malagasy amin'izay hoe sahia maneho hevitra sahia miteny ny tsirariny misy any fiarahamonina any fa raha zao ny zavatra misy dia hiverina zéro Madagasikara zay efa latsaka nkaterena tanteraka Rizo Miravavy efa nresaka ikonga moa namana lelira faralahy teo resahany teo koa nikasika an'le hoe disadisa eo amin'ny lehibe ny distrika ny Kongo sy ny fanjakana moa zany izay nanala azy zay moa zany ny tena marina satria hoe nesorony fanjakana ary lasa niteraka disadisa teo anivon'ny Sinady sy ny ministre serasera izay trangana nesorana anazy zay fantatra fa ny fotoana nanesorana an'ity lehibe ny distrika
ity de nifanojo indrindra tamin'ilay fotoana nitrangany ilay fitifirana fokon'olona tany akaiky ny tombony zandary tany antoerana atreto aloha dia tsy mitovy ny fanehoan-kevitra na nentin'ny tompon'andraikitra teo anivo zandarmaria nambinina na nisy oltenany fokon'olona na ireo nanatry maso ny zavantranga nisy ireo nitaky fanesorana andreo tompon'andraikitra samihafa amsahana ny resaka filaminana sy ny fandriampalemana taorian'ireny tranga ireny ianao manokana inona ny tokony natao sy nandrasanareo ohatra raha nioviny URBRM manokana taorian'iny zavatra niseho iny inona ny lesoka na tonga n'iny tranga iny ihany koa eto amintsika mbola tsy misy ny atao hoe fiakaikeloka zany hoe tsy masamy assume zany ny tompon'andraiky mpanjakana rehefa tsy navita fa atao mbola mialokaloka le resaka scandale tary aloha iny aza moa tam'ireny resaka valizy misy roulette reny rano izy am'ireny efa tsy ministra tsony ane iray ministra reny fa maninona ny nakisaka fotsiny zany hoe eto amintsika manjaka ny tsy maty manota tena zany ny zavatra misy karaha ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy androany andao aloha akizaka kely vetivety ny avany ny tany abongolava fa iverenana ny tatsy akazo be hoe nanahoana ny toy an'ny fanadiadiana mazava tsara ny vahoaka malagasy ve hoe inona ny zavatra nisy akoatran'izany reo resaka zazavary reo efa firy taona no niseho teto satria to miainga amina resaka zazavarira no ao ambadiky ny famonon'olo letsy famonon'olo le roa maninona ny tompona ndraiky mpanjakana mpitandro filaminana hatramin'ny androany mbola tsy nasana moka hoe ity mihitsy no atodomikotriky ity mihitsy no tena antony mahatonga le hoe zazavarira no angonina sosamborona avetsy avero karaha iverenatsika ny tao ikongo de mbola zay ihany to ohatra ny endoto amina resaka zazavarira maninona no hitany amina tambazotra tseraseraseny amin'ny hainy vakijery fa hoe nalefa ilay dahalo hatramin'ny androany atoroy vahoaka malagasy 5 tapitrisa hoe ireto de andao atao ampamoaka imasombahoaka raha fitsaram-bahoaka no atao de ampanaovina ampamoaka imasombahoaka izy hoe ianona ny naniraka anay sambotra zazavarira ary ny mahagaga de somary ao atsimitsimo tsy nananao ihany no vezivezy le resaka zazavarira de hatramin'ny androany zany de odinina tsy misy ny zavatra misy teo aloha de amronana scandale vaovao ndray anodinana ny saim-bahoaka ka ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy de hoe avoay mazava tsara ary mpitandro filaminana tena mahay enquête ve nareo ohatrany mba mivoaka makany ivelany any miofana hanao enquête au fond fa hatramin'ny androany mbola tsy nisy na de iray ara mpitandro filaminana ka mitondra imasombahoaka hoe zao ny tena ao ambadiky le resaka zazavarira zay mahatonga an'ity olana misy eto ity efa niseho moa ny filohan'ny syndicat ny varira reny na ny albinos efa nitondra ny fanehoan-keviny izy malahelo izy olombelona miaina ohatra atsika izy nofosy fa mety any amin'ny fahasamihafana ve hoe izy mety lafo vidy kokoa ka ifandrombarina sy atao sorona vetsy avero ka zay de miara miombona alahelo miara malahelo am'ireo albinos rehetra manerana ny Madagasikara manerana zao tontolo zao mihitsy aza hoe ny mpitondra fanjakana no tsa tena mamoaka na mety tsy manana tetika mampaika entina iarovana andreny albinos reny ka mahatonga an'io sy fandriampahalemana zavotany io iverina kely any fahatro-bongolavitsika nambinina raha sitraka ao akoatra n'le fifandritana nresantsika teo misy eo amin'ilay samy olom-botendry dia anisan'ny malaza ary voaresaka be ihany koa le fandinganany ministry ny serasera andramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena nandritry ny fitokanana fotodrafitrasa-pampianarana tany be mahatazana tao atsirony mandidy tany amin'ny ambanivohitra tsirony mandidy ihany moa izy ity mipetraka zany eto ny fanontaniana hoe fiomanana amin'ny fifidianana manaraka ve sa hoe fampisehoana ny hoe tsy fantatro mety misy super ministre ve raha ny ministry ny serasera manokana ny resana sa inona le tena zavatra ao ambadiky reny zavatra miseho re raha ny fahitanao satria hitatsika amin'sary teo fa na ny plaque ary dia freedom no hitatsika teo raha iny zava-misy iny aloha de iny atsoina hoe fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny tsy fantatra fotsiny hoe volan'izany nanaovana an'iny volam-bahoaka no abetsaka rehefa fanjakana zay no mihetsika rehefa volam-bahoaka no manao azy de misy ny procédure tsy maintsy ho arahana raha tokony izy aloha mba farafaratsiny aza ve tokony hoe ny ministry ny fanabeazana ny tokony nisolo tena tany fa de ny ministry ny serasera no tsy maintsy natao teo zay le niteneniko tariam-boloha hoe ny izao fitondrana zao de manao fitondrana kamakama ka zay rehetra afaka misehoseho zay rehetra afaka mametraka zay rehetra afaka manao didijadony de afaka manao eny amin'ny sehatra rehetra misy azy etsy akilany ho avy ozy ny tao-pifidianana zay tsy ho ela zay tsy maintsy isy ka efa manomboka miseho de ozy hoe
ka raha tsy vahoaka dondrina ny vahoaka malagasy efa zao ve ny fahantrana lalina de zay teniny eo akaikinay hoe mbola andanandray fidy any anina fa zay tena iteniny eo akaikinay hoe ampy zay andao am'izay itsangana sahy am'izay mijoroa am'izay reseo ny tahotra indrindrandrindra moa ny tanora tena entanina ka na izy anao fampelezakevitra mialohan'ny fotoana amy fampiasana ny volam-bahoaka toy reny hita amin'ny takela by reny hoe takela baty reny hoe ny minisitra mihitsy no manokana an'ilay lycée eo tsy mazava hoe volany ve raha volan'ny antokony madiodio moa inona ny olana fa maninona nefa volan'ny antokony no anaran'ny ministera ministry ny vahoaka malagasy izy fa tsy ministry ny antoko nefa ny a de napetraka tsara ao mihitsy hoe filohan'ny antoko freedom de ozahay amy vahoaka malagasy hoe fotoana zao hitsanganana fotoana zao andresentsika ny tahotra satria efa misy zavatra manambanambana any hoe misy mitady varitra ampitsanganana etsika vahoaka malagasy ka andao am'izay fo andao am'izay tsangana de ampy zay ny raha midina misy midina hoe andeha hitokana rindray na hitokana zao rehefa tonga eo de masahimana eo hevitra zay moa any amin'iny faritra misy anay any amboriboritany fa 10 iny de atramin'ny androany mbola misy olona andrasana idiny eny akanja zay amboriboritany fa 10 ao hoe tonga ao am'kianjany tsara onenany satria de tena ny filopirenena vatatenany efa averimberiko foana zay amina hainao manjery isan-karazany hoe tonga atao nampanantena fa afaka embolana ho atao manaka-penitra lay teray an-tsara onenany fa hatramin'ny androany zay mbola fotaka beny aho mbola vovoka beny aho de fanontaniana zany hoe zany ve le atao hoe politika eto zay le hitsangananay tanora maro anisandroany hoe ampy zay le hitsangananay avao amin'ny UBRM union de base pour la révolution la révolution mantsy tsy am'ilay eritrereton'ny olona fa ny révolution aloha de atomboka ao anatinao mihitsy de za no mpitarika amin'ny fikambanana de atomboka ato anatiko de zay mpikambana rehetra efa manomboka mafanafana koa ao anatinay rehetra ao hoe tsy lasa tsony ty efa tsy izy tsony ty fa izay fa phrase zay aza vela hipetraka fotsiny fa arahanasy ny anay rehefa hoe tsy lasa tsony ty tsy izy tsony ty de fa midina ifotony azy zay miteny hoe mbola ho avy ny tao-pifidianana tandremy fa ho avy eo ndray zara vary sy ny zara t-shirt ampy zay de zay tsy anao an'le hoe raiso fa volanao inona raiso na hoany satria lasa mivarotra amy fanahanao zay raha manao an'zay resantsika lalindalina kely mikasika an'izay fifidianan'izay rehefa aveo nambinina fa hijanonao anatin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana mpitandro filaminana manodididina an'izay tsika ao anatin'ity fanontaniana manaraka ity tato anatin'ny andro vitsivitsy tokoa mantsy dia hita fa de tena misesisesy ireo trangana tsy fandriam-pahalemana miparitaka ny anatin'ny tambajotra tserasera ny zavatra misy dia tena vonon'olona amin'ny fomba feno abibina no hita sy aseho sary any anatin'izany tambajotra tserasera izany ho anao manokana inona no mahatonga ny resaka tsy fandriam-pahalemana io tena hirongatra be toy ny am'izao fotoana zao inona no tokony atao aingana raha ny hevitrareo anivony UBRM manokana hiatrehana ity tsy fandriam-pahalemana tena miseho lany eraky Madagasikara ity ny tena antony aloha mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana avy aminay UBRM de ny hoe tsy fisinasa aloha iny efa iraha malala fa efa tena raiky tampisaka loatra ny tsy fisinasa efa tena manjeky ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny ny tsy fisinasa tsy fisika atao ka maro anisa dia mitady zay rapany satria zo fototra aloha ny mamelombady aman-janaka na inona ho resahana nanangalatra izy nananao zao izy de zo fototra aloha ny mamelombady aman-janaka raha lehilahy izy zo fototra ny misakafo satria olombelona nofo sy raha izy fa eo am'le hoe inona ary no andrasana mpitondra zay no baraingo ary zay no anetanana ny tanora namana hoe ndao ny mpitondra no antanitsika hoe mety am'ilay fomba amelomanay ankohonana ve ny fomba hitatanana reo firenena satria raha nampanantena fa hapisy asa misy ve ny asandroany ka za tsy miraitsy kombakomba mpangalatra za mo mipetraka amin'iny faritra itosy manodidina iny teny aminay eny taloha nalazany hoe jaune rouge fa mandehana eny aminay fa jaune blanc iny zao mandro fahalemana eny satria zay de mifanentana zay samy isambaravarana hoe tsy izy intsony raha ohatra ka tsy isika no mirahiny zany hoe zay zany efa nametraka karazana firaisakina amin'ny faritra itosy manodidina iny zay mametraka firaisakiny zay efa miomana hoe raha ohatra kosa nefany ka mini tsy miaino sy tsy mijery ny mpitondra ny fandimby sy mbola hifandimby dia isika mihitsy no hanomboka andronda tabatra am'izay hoe aiza le nampanantenany ka efa eo ampanomanomanana fa raha iverenana zany hoe tena antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana de voalohany indrindra ny mpitandro filaminana koa tsy tena manao ny andraikitra tandrefy azy fa ny fahitako aloha
tombondasansy no ametrahana na eo aminay eo ivato eo koa satria za mo somaro mivezivezy am'reny tanàndreny misy masoivoan'ny UBRM amina faritra maro eto Antananarivo de amin'iny a faritra ivato iny a ny orinasa tsino rehetra de misy gendarmerie sako miteny an'zany tena le en forme be tena le plein reny a 2 3 no miambina am'reny toerandreny de io zay famanininy fa ny eny anaty elakelan-trano amin'iny amin'iny itosiny a somary polisy mialatsiny mitonona an'lay anarany hoe polisy gendarme somary polisy maromaro vitsivitsy kelikely ve fa mavita zavatra kosa aloha isoranay de eo no mahagaganay hoe ny mpitandro filaminana ve natao iambona mpandrara teratany sinosy-karany eto am'ty fireneny ty ny mpitandro filaminana ve natao ivangongo fotsiny anatina 4-4 isaky ny misy olona mieritreritsy ny anao revendication ka izany le mila itenenantsika vahoaka malagasy hoe tsy hay ny mpitondra androany ny manao ny andraikitra tandrify azy a mametraka ny atao hoe tena fandripahalemana ho an'ny vahoaka hany ka lasibatry ny asandahalo na ny sito mahery ny olona voatsindronantsy taony Anosy Be nitanareo fa voafakomaly eo amin'ny poste 67 hectares tenako zao mihitsy mahita amin'ny andro am 5 sasany arivo stomony lay tovolahy poketra de misy olona mba andeha anenjika de misy mamingana avao reny tena hita amin'ny maso zany hatramin'ny androany a tsy manana tetika mampaika mazava tsara ny avao anivon'ny mpitandro filaminana raha resaka famerenana ny vahoaka ao anatin'ny fahalemana fa raha ohatra ka misy baiko midina hoe tsy mahazo maneho hevitra ny UBRM fa mieritreritsy ny andeha hitondra vahoaka eny amin'ny CENI mangataka ny andravana CENI fa mino sy manatena fa mpitandro filaminana zavotany no avy eo kanefa zay koa mety tsy hemotra zany zavatra misy zany mifamatotra am'izay mihitsy ny fantaniko manaraka fa mialohan'izay vo tamin'ny faran'ny herinandro teo no tokantranona mpitandrina aza no tafihana andianjiolahy maro a ny tena magaga de ao an-tokantrano fa de tafiditra somatsara mihitsy ny andianjiolahy ary de entana tapitrisan'ny maro no lasa tam'izany entina ilazana le hoe toatrany tsy manana fiarovanytsika tsy tena miaina ilay atao hoe tandrokary ny vozona ny malagasy araroatiko le resaka teo satria ny resaka ny mihitsy ianao nambinina iverenatsika ery ny resaka politika resaka fifidianana ianareo anivon'ny Union de base pour la révolution de Madagascar de manitrikitrika ny hoe tsy mankasitraka ny CENI zay misy am'izao fotoana zao io ary mitaky mihitsy ny fandravana an'izany andeo fa mpizarantsika mpanaraka ny fandarana hoe inona no antony fa tsy hijanona eo ihany tsika fa inona kosa ary anefa no sosokevitra ho arosonareo manoloana an'izay zay aloha tena manamafy a tsy matoky an'io CENI io zay raha tsy teny hoe ny recommandation nataon'ny Union Européenne ane de fa misy zavatra maro be tokony atonga saina voalohany indrindra ny mpitondra fanjakana fa raha zay Union de base matoa zay tena manitrikitrika hoe CENI ny tsy atokisanay ny tenako anisan'ny nanao confrontation tamin'ny fifidianana 2018 2024 ary tena ny tenako mihitsy no nahitany hoe Andriamatoa Karavalomana natao anala mahitsy tao nazo vato 20 ny filoham-pirenena mitondra ankehitriny nazo vato 20 de ny sosoana enta ao alohany rehefa manao ny totalité nefany lay ao anatin'le tao anevo CENI ao le manao mamerina manao an'le fikotiny de lay suffrage le valim-pifidianana ety ambany ndraisiny tena hitanay zany ary noentinay taminay anao manjery mihitsy hoe ity zavatra misy nanomboka teo de io zany hoe ay ve lalao maloto ty fifidianana ty ay ve tsy mangarary ty la fifidianana ty de mahatonga anay hoe manitrikitrika hoe CENI ny tsy atokisanay reny aza mo ny filoha levitry ny CENI namoaka paibe maso hoe nisy ny doublon misy ny 1500 karampanondro 1 500 karampanondro ny verimberina tsy niraisiny nefa reny tao anivo ny CENI niterena nametra-pialana ve sa nasaina ny ala mihitsy azy izy ny sorona tao ka androany zay ny mahatonga anay tsy mahatoky an'io CENI io dia saika olona ao akaiky ny fitondrana vadina ministra mpanao gazety niaraka mpitondra teo aloha olona akaiky ny mpitondra olona akaiky ny mpitsara zany no zavatra misy ao ka eto Madagasikara rehefa ny akamako ny ao de ahoana ny hitazomako ny akamako rehetra manodidina zany hoe izay le iatsy havanan'izay zany de lasa mametraka iatena izy ao anatinay hoe mba tsy iverenany tamin'ny 2024 fifidianana tsy nekendrehetra valim-pifidianana tsy nekendrehetra fa ny fahendreniny avy any amin'ny mpifanandrina no napisy ny stabilité teto amin'ny firenena ny fahendreniny avy any amin'ny mpifanandrina no natonga nyreo karazana fanekena avetsy sy averoa
satria rehefa misy zavatra atao de antanina aloha mpifanandrana zay ne mba mara-baovao ihany ka zay UBRM Union de base pour la révolution de Madagascar de mitanatra amin'ny farany hoe raha io ny seny karakara fifidianana mampametra-panotaniny ny atokisany vahoaka malagasy ny valim-pifidianana iseho eo raha tsy teny afatsy ny hoe ny anay aloha seniny tena teneninay satria ny communauté internationale moa ny teny ny ACC ny azo no teneny fa zay vahoaka malagasy eto toerana miantso andreo vonjy ny raisam-pirenena zay miatreritry ny amatsy anohana am'ty fifidianana ty ny anay seniny tsy atokisanay ny seniny tsy atokisanay satria miaingy ao io lalao io no maloto fa tsy tonga ary zany ary tsy maintsy tsy azo antoka zany hoe tsy isy tsony doublon ahoana no ahafahana mametraka tombanezaka hoe tampotampokeo ko satria efa katoko ny fifidianana de hoe anenjika 3 millions sa 4 millions karapanondro fa maninona ny terena anana karapanondro ny olona tereo ananasa ny olona zay ny tokony ho atao fa za terena anana karapanondro izy satria raha mana karapanondro izy egalina miasa ka tsy atokisanay io seny io ary tazominay hatramin'ny farany zany ary raha miova zany mpikambanao anatin'ny seny de atokonareo raha miova reo raha miova io ka le andrasan'ny vahoaka ka ame soskevitro zay vao amin'ny UBRM hoe raha miova ny seny zay andray anjara amin'ny fifidianana misy eto na anohana na anolotra na irotsaka raha miova io seny io fa ny soskevitra avy aminay de hoe raha sivy no mpikambana io seny io de io sivy io ihany fa zao tsy reo sivy am'izao reo no izy fa mety misy am'ireo ho tazominy satria ny soskevitra avy aminay de hoe ny anankitelo aleo ho an'ny mpitondra ary satria izy aloha zao no eo ny anankitelo avy amin'ny seny avy amin'ny mpitondra ny anankiroa avy aty amin'ny fanoherana zay maberesaka ato amin'ny tany sy ny firenena hoe lazaina fa vitsy anisa lazaina fa misy fomba fiteny zay moa hoe 6% safiry fa moa tsy de mpampiasan'zay voambola zay vitsy anisa avy aty ivelany omeo anankiroa 5 zay ko satria efa manomboka miditra sy misehatra ny fiangonana ny finoana eto amin'ny tany sy ny firenena de inavy ny finoana misy eto sy na ny fiangonana misy eto voalohany am'zany dia ny FFKM omena ray manendry olona isolotena ao amin'ny seny de mba ho stable olona ray de rehefa namena sy ny FFKM de tsy maintsy omena ray koa ny fiangonana zandrany satria androany azy atao efa idirana anaovana politika koa ny fiangonana zandrany mivondrona ny fiangonana zandrany de manolotra ray de adino zay hoe efa betsaka koa ny silamo efa mandray anjara amin'ny raharaha politika maranisa roapolisanjato eto silamo amin'ny finoana de omeo ray koa ny silamo fa ny tena tsy azo adinona de ny fiarahamonim-pirenena za tsy manao hoe zanambinina no ao zay société civile zay tsy antoko politika omeo anankiray koa ny avany amin'ny société civile fa za miteny aminareo fa milaminy io fifidianana io zay ny ana union de base ny soskevitra hoe ireo ny anankisivy mandrafitra an'io seny io de ny voasolo tena daholo ny ndray manontolo de ifampitsara eo fa kosa tsy ny avy amin'ny fitondrana no tokony ho filohan'ny seny fa zay manana soskevitra avy aty aminay hoe aleo mba ho an'ny finoana raha mba pastera mony eo fa tsy le pastera le azo atao gauche droite reny kosa aloha fa ifampifidy izy ao anatiny ao de isaky misy tao mpifidianana eto de manavao ny olony satria ny rafitry ny FFKM io ane ka tena mafy be tsisy nizaniza zany ao ka hoe nde hizara ny FFKM de hoe ny anankiray ny ala tao anakefatra ny FFKM zay ao anatin'ny FFKM fa soskevitra zay hoe mba andraisany be sy ny maro anjara amin'ny fifidianana ka atokisana tsy verenany doublon tsy verenany ayatsy havanana tsisy ny crise ihany tsisy ny crise ka resaka fifidianana ihany sika misy andeha atao hoe ezaka nga zany azo ilazana anazy ataon'ny transparency internationale am'izao fotoana zao misy ny fanetanana zay ataon'izy ireo ny amin'ny tokony hoe tsy anekeny ny mpifidy intsony ny hifidianana ny safidiny fa mba tena hoe ho tsangakevitra hevitra moa ilazany azy ao anatin'ny fanetanana no hofidiny mpifidy amin'ny fifidianana manaraka fa tsy vola ho izy na fitaovana araka io ahitantsika ao anatin'ny amin'ny sary io miombokevitra am'izany ve nareo anivon'ny UBRM ary ny fanontaniana tena mipetraka de hoe ahoana no ahafahana mampisandrahaka anyty fomba fijery izay ezahany eo anivon'ny transparency internationale voizana ity zay aloha miombokevitra am'le fomba fanetanana hoe tanana ny vahoaka andray anjara amin'ny fifidianana ray fa raha mbola eto a Madagasikara ny kolotsaina ny volena teto de hoe nabadoina mba ho ambakaina nampahantraina hovidina safidy ka somary sarotsarotra satria raha ny transparency zany raha misy mesure d'accompagnement anaovany an'io de voalohany indrindra mesure d'accompagnement tsara amin'io de ny fampiofanana sy fampandraisana anjara andreo antoko politika rehetra aloha mba ho be aziny de eto a Madagasikara na izy aiteny na izy aiteny hoe manao tato tsarabola ny vola ampiasaina fond de campagne mbola tsy hany ihany koa fa
ny tsara apetraka amin'ny vahoaka malagasy de hoe ny transparency ve tandrify aloha tena vita nentana am'zany sa ny KMF knoe tokony hoe tandrify manao an'izay koa ve ny société civile marobe ve tandrify manao an'izay izany nefa ny zavatra tena tsy ampy eto sy tsy misy eto fa mety ny ayana UBRM de hoe anatina fotoana voafetra no isina petadrindrina toy io anatina fotoana voafetra satria ny olona tena ny vovonana na ny vondrona tena mijoue rôle ngezandrindra amin'io resaka fifidianana io aloha de reto société civile zay lazainy zay ao anatiny fa zay tsy ao anatin'lay hoe androany zay miteny fa hanentana anao fifidianana madio fa rapitry zay de toa hita ihany miandanindany teo moa nisy le hoe aro vahoaka safidim-bahoaka zao miaro tam'reny fifidianandreny fa zay mahita fa misy ihany fitongolana nataon'izy reny ka androany aloha ny tena mapety an'io resaka fifidianan'io ho mangarara sy atokisandrehetra de tsy zay rehetra manao hevitra hoe ity misy piatadrindrina na ty misy hevitra hoentana anatanterana azy fa efa voafona ao anatin'lay fomba fijery lay hoe concertation nationale mialatsiny izy miravavy ohatrany hoe napiditra kely zay fa ao anatin'le concertation nationale io rehefa tena nijereko de misy ny pitsopitsony iray manontolo mandrakitra sy hiatrehana mandritra sy mialoha ny fifidianana arahoarina ny fifidianana sosikevitra sy tolo-kevitra ny ao de ny mahagaga rehefa misy olona miresaka concertation de hoe concertation ana zara seza de o zay hoe raha ohatra kosa ka tena micalcule seza ry zareo amy concertation ao de o zay hoe so de mbola tsy fotoanan'zany fa seza efa maninona mozy izy zala ohatrany efa tapaka ny tongondro seza tongondrozy izy de atandremo fa so de zay no amitaketo ka ny fifidianana zany tsara le misy manentana hoe andao tsy amidiny safidy zay tena zay no andraikitry ny olo-pirenena tsirara hoe mifanentana amin'ny eo akavisy havanana ny eo ambadika sy atsy varatra tsinanina tsimo rehetrarehetra iny hoe am'ty ndray mitoraky ty de tena metrakitsika olona mahalala ny olona na miaingy any fotony le tena mahalala ny marary anao le efa hitanao fa efa nisy sordalana natompoka moa tsy mbola fotoana nanaovana propagande fa raha tsy nitononona teto ny anaran'ny olona mety ho tohananay avy amin'ny union de base fa tsy hanao an'zany zay fa tsara ny mifanentana hoe ampy zay ny avidy safidy ampy zay ny fanaovantsika ny hoe ka io no bogosy na hoe ka io no be détente na hoe ka io no lava na hoe io no manambola na izy ny mazara t-shirt fa hevitra tokoa no tokony fampizarana fa ampitomboana nisan'ny olona manao an'le fanentanana zay sorana nareo miravavy tena sanandro manabe mitantara amin'ny vahoaka malagasy hoe misy tsy fanjariana ndray tary misy tsy fanjariana ndray tatsy miresaka tsy fanjariana ianao fa ny eo anivon'ny fitondram-panjakana aloha de miziriziry ary mitazona ny heviny amin'ny tsy fankatoavana sy tsy fankasitrahana an'izay resaka fikonan-doha-pirenena nresahanao teo zay ary fanampin'izay ara de mbola tsy manaiky ihany koa izy ireo ny tolo-kevitra rehetra zay anisany nanao an'izany eo anivon'ny FFKM nresantsika teo zao tam'ilay tolo-kevitra hoe hoanao manokana ny FFKM tokony hanana soloteny eo anivony seni raha le rafitra sosikevitra reo ny atao fa ny zavatra hita aloha hatreto zany de ny FFKM mananana an'izay finiavana zay hoe ampifanatona ny herivelona rehetra mba hamahana olana eto Madagasikara fa ny farany teo de nitsikaritra de tsy nanoana akory aza ny antson'ny FFKM tam'ilay fanipopovavana iraisam-pinoana teo anivon'ny fitondrana ohatrany te antany ianao hoe ahoana ny fahitanao an'izany rehetra zany mety hoe amalina zay de ny fahitana hoe efa manilika ny FFKM ave ny fitondrana misy masamy teny an'zany zay vao amin'ny union de base satria raha ny sary misy tsy adino voatsela nisy alay fampivondronana ara-pilazany tsara be ve zay no ilazanay azy to avy amina fiangonana zandriny tsy lay fiangonana ny olana tsy lay mazandriny sy zokony koa ny olana fa nagaga de hoe to tsy toteny intsony ve ny FFKM ka za eva amin'ny union de base de mitodika amin'ny FFKM hoe sao ianareo no efa tsy crédible amin'ny fitondram-panjakana misy na ianareo no milaza fa hoe tsy mandeha ve njara-pirenena na tsy mety manaraka an'le tondro zotra avy any ambony any makaty na sao hoe ianareo no miandany amin'ny mpanohatra ve no mahatonga le hoe tsy henony ny zavatra teneninareo avy anivon'ny FFKM ka zay union de base ny fahitanay zao sary misy zao de hoe misy karazana fampedina ihany angamba ve tazominay zay teninay zay hoe fampedina ihany eo amin'ny samy fiangonana ohatrany hoe rehefa iza no mamory olona dia manotrona ny filoham-pirenena mihintsy azy tonga manotrona rehefa fiangonana izy
fa rehefa ny avy eo anatin'ny FFKM ny FFKM io ony hoe tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy fa internationalement tena misy zany FFKM zany anglicane catholique luthériane FJKM reo no efatra mandrafitra an'io ny tenako moa anatin'ny FLM ao amin'ny FLM zay tena fantatray tsara io rafitra io hoe io zany a no rafitra iorenan'ny resaka kristianisme fa zavatra misy sy mametraka ia de hoe efa miala lavitra n'lay FFKM avy ny mpitondra fanjakana satria ny sary misy tsy adiny koa de hoe tsy nanaiky ny anina tamin'ny baiboly moa na be resaky reny ny baiboly zany rehefa baiboly ndesahana ka ianina de tsy maintsy baiboly avy amin'ny FFKM ny anianana eo de tany efa mametra-panontaniana hoe zay union de base tena mahitsy miteny an'izay hoe efa misy efitra mampisaraka ve ny mpitondra fanjakana sy ny FFKM raha nandefa solotena fotsiny raha mba nanatrika fotsiny de mety tsy nametraka zany ia zany zay avy any fotony zay mitarika vahoaka any fotony fa sady tsy nandefa no tsy nanatrika no tsy nialatsiny de ozy zay hoe mbola misy ifandraisany tany am'le resaka fianianana ve ny zavatra nasehoan'ny mpitondra fanjakana androany ka lasa manao be marenina io ny tolo-kevitra ny hoe concertation inina tsy rara iny satria voizina ny hoe fizaran-tsezany ao raha ohatra ny concertation ka katoavy ny mpitondra fanjakana de zahay avy eo anivon'ny UBRM de mahita hoe ze rehetra tsy manatanteraka ny andraikiny eo aorinan'io concertation io no fahavalo-pirenena izay rehetra nefa ny minimikipy minim manao be marenina tsy mety ifampiresaka de efa hitanay sady ihany koa hoe fahavalo-pirenena fa tia tena teanao ampimamba fotsiny ro karazana olana isaky tsokajindreo efa hitany vahoaka malagasy fifidianana tsy maintsy isy efa nanome sosikevitra ny avy eo anivon'ny RMDM ave ny panorama ave ny dinike vovonana maro nangasy leo reny koa ary efa manome sosikevitra hoe zao no tokony ho atao kanefany hatramin'ny androany io fa manao be marenina mpitondra fanjakana tsy manaiky ny fifampiresahana ny ray aman-dren'ny firenena azy ray aman-dreny ara-panahy no efa mandona efa miteny tokony hisy ny fifampiresahana tokony hisy ny fifampidiniana fa hatramin'ny androany inona ny valiteniny lamosina nonomeny zay rehetra maneho hevitra lamosina nonomeny ary ozy ianao to hoe tia tena fa ny tena marina mieritreritra ry zareo fa mbola omby izy amin'ny telo am'roapolo sy roa arivo rehefa ho avy ny fifidianana ary manaporofo an'izany fa le hokevitra izay natao ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena de tsy iza fa ikaletana isoja Jean André tsy nisalasala izy ny teny fa de tsy maintsy lany ny filoham-pirenena ankehitriny satria izy tsy androso intsony Madagasikara raha tsy mandroso amin'izao fitondrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izao ahoana ny resanareo nivony BRM niny fomba fijery ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena iny ka zany no mampiaya mpanolotsain'ny filoham-pirenena no mahasamy teny hoe mbola olany na mbola tsy maintsy hitondra na somary manahirana zany le mahatonga le hoe ny ayatsievanan'io rehefa tena miverimberina matetika de tena tsy miavana tokoa satria tena efa hita fa manomana fifidianana feno osoka ny anananany mety hoe iny zoko be kaleta no ny teny an'izay azy fa efa nisy olo mavambahoaka ane nasany teny fa ho lany premier tour amin'ny 51% ny ao ambadika zany de alabato kanefa zao so ihany fa efa mifo vahoaka efa mifo amin'ny toromasiny ny maro anisa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana hatram'izay hoe ka ivokatry ny tsy fandraisanao anjara tamin'ny fifidianana no mahatonga an'io tsy fanatanterahana ny velirano tsy fanatanterahana ny teny nomena nampanantenaina ny vahoaka malagasy io ka izay no mahatonga anay hoe efa misy zavatra efa bien préparé ve ao ananinaninao ka mahatonga ny sasany mijesoi mahatonga ny sasany tena monsieur permettre mihitsy hoe vice ministre tena manahirana be zavatra misy androany izy miravavy ka o zay hoe ao Fort Dauphin ve mba misy fampandrosoana azo tsapaitanana hatramin'ny androany ka samy teny ny zokobe zay moa mba manamanana iny parti kely ihany koa avy any am'izany faritra zany de masamy teny izy androany hoe tokony fampandrosoana mbola tokony tohizana no tokony hisy ato amin'ny firenena raha tiana androso Madagasikara de teo ny somary navarina hoe ny any amin'ny faritra misy atsika any aza somary mbola manahirana sa hoe jamba ve ny vahoaka malagasy ka tsy ahita fa misy zavatra ngeza be napetraky zao fitondrany zao teto de voalohany indrindra isataona ve alana tsiny tena mametraka zany l'union de base de tsy maintsy misy raha latsaka de iverenanay satria zay zanaka kristianina zanaka mpitondra fivavahana tena maloana androany hoe
tena le tsy fianarana tamin'ny baiboly iny tena nametra-panontaniana iny amin'ny kristianina ny tena hoe misy zavatra ao ambadiky reny hatramin'ny androany io tsy fianona ny FFKM io de misy zavatra ao ka zany io tenenana hoe efa ampy zay tsy manantena izay 2023 hoe mbola zao zavatra misy eto zay aloha manantena sary vaovao mba miovaova ny sary fa miova makany am'ilay hanarenana ny firenena d'accord raha iresaka kely diplomasia tsika nambinina raha sitrakao ny resaka fifandraisana amin'ny any ivelany zao ndray zany zava-misy am'izao fotoan'izao hoe nanakihana mafy any Rosia ny filoha frantsay teo anatrehan'ny fivorian'ny firenena mikambana etsy andaniny anefa ny filoha malagasy nanamafy ny fitakiana andronosy manodidina torak'izany ihany koa ny rosianina tamin'ny alalan'ny masoivoany atao amintsika de milaza tsara mihitsy hoe vonina hanampy ny malagasy amin'ny fitakiana andronosy ireo inona no mety ho fiatraika an'izany nambinina ara-diplomatika sy ara-toekarena raha mpitso raha afaka mpitso za aloha efa à l'époque efa mba naniohevitra kely fa lavidavitra tany no naniohevitra hoe ty adin'ny Ukraine sy Russie ty tena olo-pirenena tena olombelona nofo raha vao misy firenena iray minimamony firenena iray dia fahavalo izy zay tsy tsara mifandatsatra ka raha zahay avy amin'ny union de base raha ny fomba fijerinay manokana zay tsy de makasitraka ny ady ataon'ny Russie amin'ny Ukraine io satria na manana fitaovam-piadiana be takin'inona izy tsy fanao ny misetrasetra n'Andriamanitra ny aina mety samy manana ny Andriamaniny koa mantsy ny firenena fa le Andriamanitra ivavahantsika eto aloha de Andriamanitra tsy tia mandatsakaina de io no somary manahirana hoe raha mpitondra fanjakana toy andreny Vladimir Poutine reny no masamy teny sy hoe andeha anohana ny Madagasikara do zay hoe fa ny firenena malagasy ve miraha ipetsapetsa amin'olona mandatsakaina mpamon'olona ka raha aminay amin'ny fomba fijerina union de base aloha zay tsy de makasitraka ny hoe tsy maintsy ara-iasa amin'ireny olona lindra reny satria tena raha maro no vonoiny ao mahita zany mba manaraka ny reportage ndreny manara-baovao isakariva any ivelany any hoe mba manaraka andreny any amin'ny France 24 zay télé rehetra mba fatapatatra any mba manaranaraka andreny de tena mahonena ny zavatra misy any Ukraine fa androany ve nefany ny tsy maintsy irosona sy anakekezana ny firenena mamon'olona mandatsa-dra io de n'olona hoe hitaky ny Elysée Pars ilay tsy maintsy hoe entina nehoana vahoaka malagasy fa misy adina tomboka ao zay aloha tsy mbola mainka aminay ny amerenana ny Elysée Pars raha za manokana tena ifonako andro raha namana mitaky ny amerenana an'io fa amiko tsy mbola makany amin'ny Elysée Pars tsika fa io le tsy miroro io efa io zao tsy miroro efa miteny mihitsy ny avao amin'ny Madagasikara mialatsy fa zay mba manara-baovao manana 150,000 stockage izy mahavatsy ny jirama ao anatin'ny rotaona hoy izy andao aloha io ny resahana ny vahoaka malagasy andao aloha atao ny étude technique an'io andao aloha velomina ny raffinerie zay ninina novonoiny ino ma tsy mila azavaina ohatrany hoe lasa niverina kely am'izay fa ho azavay kely zay hoe ninina novononany ny raffinerie de ninina nolotona ny filoha marika Ravalomanana izy namono azy fa alohan'ny tanora tsy hodisona amin'ny tantara marina fa ny tantara tena marina de tsotra hoe natao fahirano Antananarivo no barena ny tao amin'ny 30 tonnes zavatra ny zany alalan'ny 30 tonnes zany hoe tsy solika afaka niakatra teto Andriamatoa marika Ravalomanana no nitady vahaolana tamin'ireny fotoan'ireny anapiditra solika ataotsika tany amin'ny faritra Majunga iny napidirina solika na manana Antananarivo nandeha ny fiainana teto Antananarivo somaro nisy fiemorana kely ny tany amin'iny faritra Tsinanina iny vokatry ny fanidinana Antananarivo tam'izany de izany nanomboan'ny fahafatesan'ny raffinerie tsy ny fitondrana Ravalomanana namono ny raffinerie de zay mitodika hoe raha resaka hitaky Elysée Pars tsy mamaika anay aloha raha zahay avy amin'ny UBRM fa ty resaka tsy miroro ty efa ady tokony akarina ambony latabatry ty amerenana indray mandeha io raffinerie io tsy voatery hoe tsy maintsy hanafatra ohatran'io fa io ihany aloha ndao amboarina fa be ny technician ny tiana hambara zany de tsotra hoe ny firenena malagasy de tsy tokony andany amina firenena mpamon'olona de mbola tazominay zay hoe mpamon'olona izy satria daroka bomba tena akizy mianatra ao an-trano milatsaka tampoka amin'ny bomba maty misy mipitika tsy hitany tongony lohany tena hitany natina vaovao any ivelany any zany hoe fa manino no de maherisetra toy zany de zany ve ny firenena zay tena masamy tena hoe zay aloha tsy te ara-iasa amina firenena toy zany raha ny firenena malagasy nomini
manakaiky miaraka amina firenena mpamon'olona toy zany a de o zay hoe so nisy dil ambadika any ny ayatsy avanana koa zay izy amravavy ya alohan'ny amara-paranantsika ny fandarana satria efa manomboka lasa ny fotoanatsika namananambinina ty antany amin'ny hevitrao ny hevitrareo nivon'UPRM manokana mikasika ny vaovao izay nalaza ny faran'herinandro teo de tsy inona fa ny savao na ny perquisition izay natao atao amin'ny tranony nga mbola rajona izay fantatritsika tsara fa am'izao fotoana zao de mbola mamita ny saziny any amponja manahoana fahitanao aniny zava-nisy iny a araka ny tenena teo hoe le olona voakasika amin'ty resaka perquisition ty a any amponja am'izao fotoana zao ka eto amitsika tena mekely tamin'iny satria rehefa nijerina ny akizy ao an-trano ara mba efa manara-baovao zaza kely 7 taona kely zay zanako faravavy ao dia miteny izy hoe fa maninona ry papa no olona any amponja no hoe savaina ny tranony fa nga vady amanjanany koa mbola ao resaka ohatra zay de oza hoe ka zany mihitsy ny zavatra misy eto am'ty firenena malagasy ty anaka ze rehetra hita fa azo aletika ny efa miletika no ilazana zany fa inina itsana any atapoloha mihitsy hoe tena le teo any ka zay union de base ny fomba fijerinay de hoe misy karazana konikonina ndray ve any ananinanany entina androtonana entina andetehana tanteraka satria sao efa madivadiva tokony farana am'izay kosa ny sazindreny olona tsy tena efa tsy mbola rajona misy any zokla rolimersiany misy any rahalabery zany misy any ramatoa Claudine zay mamonjy any nitsyvotanisy Arnila Marcelin be Arnirina Marcelin reny olona rehetra reny de any tsisy fitsarana nefany vokatry ny lonilony politika fotsiny hoe mahasamany hevitra mahasamiteny mitondra preuve de inina avadika mihitsy ka somaro mampalahelo hoe inona marina avoay amin'ny vahoaka malagasy ary inona no tena antony tsy maintsy ny savana an-tranony tahiry fitaovam-piadina ve sa nanondrana nangalatra lay volamena 3 kilao nivadika vy nangalatra lay 3 kilao ve izy sa izy no tao ambadiky reny von'olona rehetra tany ikongo reny so mba tsy ao amponja ary izy aleo fantatro ny vahoaka malagasy hoe inona zavatra misy fa za barabaraina ny fomba fiteny ny vahoaka malagasy ka ande ahodina amina zavatra tsy misy zany hoe misy fanodigodonana saim-bahoaka eto satria ho avy ny fifidianana ho fenona osoka ve misy fanodigodonana saim-bahoaka eto satria nona ny vahoaka androany tsy anasa eto de mody mba io fa ny savaina olona migadra ve de andeha mbola ho savainao an-tranony sa ny vadiny lasa tsy fantatra so de mivadiny no mitahiry fitaovam-piadiny alohan'ny lalàna no iseho alohan'ny tsara no amoaka an'izay fa ny andrasan'ny vahoaka malagasy androany zay soloko tena avy amin'ny union de base hoe rehefa misy zavatra avoaka de aza manao zavatra tsy maripotitra avoay aloha hoe iza ny tao ambadiky lay resaka variry avoay aloha iza ny tao ambadiky lay volamena 3 kilao nivadika vy avoay aloha izavy ny ao ambadiky lay 73 kilo izy iny efa tafaveriny etatandrazana ve ireo karazana ministra mampiasa vola miopapana gouverneur mampiasa vola miopapana zay hita eny amin'ny tambazotra serasera reny avoay ny marina mahakasika an'ireny fa lina ny vahoaka malagasy hoe tena miasa ny fitondram-panjakana de mbola ambety teninay ny hoe faratampony amin'ny fahaizanareo mitatana firenena ity ka tsy mamenatra ny mifampiresaka mifampidinika io efa napikariny eo ambony latabatra ny resaka concertation nationale io efa nanome sosikevitra zay avy amin'ny union de base hoe ireto ny fomba hikarakarana fifidianana ireto ny tokony andrafitra an'io mpikarakara fifidianana io andao ifampiaino aza lay hevitra mafimafy lay zay miteny mafy no jerena fa lay hevitra hoe tena taray-pitiavana veny anivo ny fiarahamonina satria tanora no miteny andrany hoe tsy izy ny fomba hitantananareo firenena na mbola tsy nitantana zay amaranantsika azy ity ngamba ny fanontaniana farany ho apetraka tsika atao anaty fandarana andre matonambinina de ndo resantsika kely momba n'lay fahavitany lalana ambilobe voemara resabe mihitsy moa izy iny teny amin'ny tambajotra tamin'ny herinandro lasa teo de noeraoera toy ny mahazatra ny mpitondra fanjakana fa navita fotodrafitrasa goavana ho an'ny firenena tamin'ity indray mandeha ty toy ny mahazatra de ninina tsy nyresahana moa zany hoe fanatanterahana asa zay efa noketrehan'ny mpitondra teo alohany ity zay anaovana fety be sy tokanana ity ny mifanohitra am'izany aza ny naely fa hoe de tsy nahavita mihoatra azy ireo akory mihoatra an'ireo mpitondra kehitriny reo zany ny teo aloha zay fatatsika tsara hoe fototra nahitana angadina nanana sy vy nahitana n'izany fahavitany asa izany ny zava-nisy de izao ora vitsy taoriny fitokanana
de tsikaritra sy nasongady ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara Rinan'Andriamasinoro ny tsy fahalavorariany ny asa izay natao. Eo zany de mipetraka amin'ny fanontaniana aminao manokana Andriamatonambinina hoe inona no afatra tianao ampitaina manokana amin'ity fitondrana tena hoe tsy mitsahatra ny moeraoera zay ny filazan'ny tanora asy tena tsy misy fiafarany ity. Somaro nafinaritra aloha isorana manokana ny sekretera général ny antoko timma Andriamatoa Rinan'Andriamasinoro satria maromarony to azy satria lasa resabe tao amin'ny tambazotra-tserasera iny hoe tokony midiny etsy amin'ny 67 koa ny SGN team fa le lalana vao namboarina vao tsela le voaka makany le eo vato be ao lolo kely vato be ao efa lavadavaka be sady eo nefany to hoe mba nataon'ny be ny tanàna sa ny commune urbaine type top izy teo lolo teo de am'izao efa lavaka be de hoe ny SGN team zany no fanefitra hanatsarana ny lalana eto Madagasikara ka ninina avy hatrany de ny teniny avao anivon'ny mpanohana ny fitondrana hoe io mihitsy le nitenen'ny filofa tsy maintsy atao manara-penitra na zao de raha natao nanara-penitra maninona tsy nisy ny asa ary teo am'le toerany raha ohatra ka tena efa nandalo ny contrôle andreny asa reny asa vaventy reny de tamin'ny fotoana nandalovan'ny SGN team tsy nisy olona teo izay mampametra-panontaniana hoe zany ve ilay fenitra zany ve le manara-penitra sa mieritreritra fa tsy ho hitany vahoaka malagasy ny any ambanindrafikazo any ny marina tsy maintsy miseho zany hoe ny tikambara zany de hoe tsy niomana hitondra firenena ve sa tsy niomana ny anome an'ilay nampanantenaina ny vahoaka malagasy fa niomana sy nanomana handrombaka fahefana fotsiny de natao tamin'ny fomba feno fitaka ve sa osika nazahoana fahefana nazahoana le seza hany ka ny zavatra atao iny moa iny lalana iny aza no hita fa akoatran'izany be dia be reo trano lazaina fa nanara-penitra efa mitritra efa manambana irodana any ambanimbanin-dravikazo any ka hoy zay hoe misimisia ny mitondra vaovao toy ireny ataony ny SGN team reny mba ahafahan'ny fitondrana mandray lesona mandray ny tandrify azy hoe ary koa misy ary manomboka zao sady ny mafinaritra koa ane zay alehan'ny antoko team ohatra ny mba niresaka kely zay de mba arahan'ny fitondrana da moa tsy anatina antoko politika fa somaro anatina fiarahamonim-pirenena kely ka de makasitraka anareo miravavy akony nanasa ny tenanay any Androany ry misaotra betsaka ny vahoaka malagasy zay efa niaino any tokantrano ary iaino hatramin'ny farany de hifanentana amin'eo akaikinao hoe handray anjara ny fifidianana isika dia ho sarotiny sika amin'ny safiditsika kanefa mialohany sy ny fifidianana de mila madio ny kanjay lalaovana fa reto efa raha mibaolina izy de oaritsika am'le hoe mpanao baolina mividy arbitre mialohan'ny fotoana efa mividy arbitre mialohan'ny fotoana izy raha mbola reo ihany ny seni eo ka aminay UBRM tsy mety aminay aloha reo arbitre reo ka de makasitraka anareo atao misaila sao ny antsony tenanay mankasitraka anao na mananambinina nitondra an'izay fanehoan-kevitra maro samihafa manodidina indrindra ndra raha-pirenena izay be dia be tokoa ny vaovao izay nentintsika tao anatin'ity fandarana ity na manalilira faralahary amin'ny lafiny iray araka nefa resantsika foana tao anaty fandarana de hoe misy horesahana foana isika noho ireo izay vaovao mitranga sy ny scandale maro be izay ndeha atao inina atao ve inina atao ny eo anivon'ny fitondrana ahafahantsika ihany koa mitondra ny vaovao samihafa ho an'ny mpanaraka ny fandarana saila zao ny resaka fanamboarana lalana isika teo sy ny hoe lalana ratsy sahady andro vitsimonja atao riny nanamboarana azy dia tsy haitsika koa tsy nde hitondra n'ity karazana fanehoan-kevitra izay nataony teo anivon'ny antokotima ity ny filohan'ny antokotima moa zany nakasary teo amin'ny lalana Sambavantala izay atao hoe zava-bita tamin'ny andro ny tatana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary mampireharety koa ny mahita ny asa vita tahaka zao na manalelera faralahy satria de io zany ny lalana Sambavantala 20 kilometatra ny refiny ary mandraky ny androany de mbola io tsy nde hiteny an'le fomba fitena hoe manara-penitra fa nde atao hoe mifanaraka tsara amin'ny andrasan'ny vahoaka ny amin'ny hoe ny lalana izay amboarina ny fotodrafitrasa izay amboarina ny zava-bita izay atao de tokony atao maharitra olovain'ny taranaka de 20 taona lasa nanamboarina n'io lalana io fa de mbola io izy io mbola afaka lovain'ireo rehetra izay mifamezivezy amin'iny tapany avaratra ny nosy iny zay ngamba ny tsetsatsetsy
mahafinaritra kely na manalilira faralahy hitondraka ihany koa ny veloma satria ianao no tena marana ny fandarana ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MPS. Ya isaorantsika Clémence Ararnirina tamin'izay efa nihokevitra izay fa eo amin'ny adiny ray latsaka eo dia efa vita iny lalana antala sambava iny vokatray fahatsaran'izay tena niainana sy nandehanana zany fa tsy hoe tantara ary dia iny moa ny sary manapirofo ny fahamarinana zany hoe lalana efa vita tamin'ny 20 taona lasa izany. Manasa anao hatrany koa nefa afaka miantso anay ho an'izay etaetanao te hivahiny atao anaty fandaharana ny 034 96 543 23 na ny 034 53 344 82 no ahafahanao miantso anay miravavy dia maneho ny fisaorana sy mametraka ny mandra-peona ihany koa ny Andriamatonambina izay nivahiny tato anaty fandaharana izay miravavy mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fandaharana manaraka indray.